sika avako tonga eto amin'ny sehatra makafakana lohahevitra politika indray isika. Ny anio dia momba ny kandida roa toto amin'ny latsaka eto Antananarivo renivohitra no resahintsika. Dia Andriamatoa Todjo Ravalomanana sy Monja Roindefo. Izy mirahalahy reto moa dia zanaka mpanao politika malaza sy nalaza teto Madagasikara. I Todjo moa dia zanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nitondra Madagasikara tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Rehefa be ny tanana teto Antananarivo ny taona 2010 sy 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Rehefa tsy afaka nirotsaka ho be ny tanana indray Andriamatoa Ravalomanana tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia nisafidy izy sy ny mpanaradia azy hanolotra ny zanany Todjo hisolo azy amin'izany toerana izany. Maro no nilaza fa mbola tanora loatra ity zanany ity no tsy manana traikefa ihany koa raha eo amin'ny resaka politika, indrindra moa izany hoe hitantana Antananarivo izany, tsy hoe tanàna Tohanambatolampy na Andapo ohatra akory izany fa renivohitsy Madagasikara. Izay no ahian'ireo mpahay politika eto Madagasikara raha naneho ny heviny ry zareo. Andriamatoa Monja Roindefo kosa dia zanaky Naouda be Monja Jona izay anisan'ny anjarezin'ny politika teto Madagasikara tamin'ny andro fahavelony. Nanomboka tamin'ny andro ny fandranahan-tany izay nanoeran'ny mpandranaka Frantsay ny bodo Madagasikara. Nidanja moa izy noho izany fanoerana mpandranaka Frantsay izany. Ny taona 1970 kosa ny tena no lany mpanolotsaina munisipaly tao Toliara. Nanorina ny Tokomonima moa izy ny taona 1970. Ny taona 1970 nazahoantsika ny fahaleovantena kosa izy no lany be ny tanàna tao Toliara. Voalohany tamin'ny Malagasy izany aorian'ny nazahoana fahaleovantena. Na izany aza dia nanohitra ny fitondrana ny fanesy teto Madagasikara foana izy. Ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 2070 dia nigaja indray izy. Nanohitra ny amiraly koa izy tamin'ny fotoan'androny. Nilatsaka ho filoham-pirenena izy ny taona 2070 saingy tsy lany. Na avy any Toliara aza moa ny fiaviany dia nilatsaka ho solombavam-baoaka teto Antananarivo renivohitra izy ny taona 2070 ka lany. Andriamatoa Roindefo zanany kosa dia izy no nitantana ny atokona orony rainy rehefa maty Andriamatoa Monja Jona ny taona 1970. Nilatsaka ho filoham-pirenena ihany koa Andriamatoa Roindefo ny taona 2004 natolotry ny Tokomonima izay tarihany. Ny taona 2005 kosa dia voatendry ho Prime Ministre hitantana ny teteza mita izy. Andriamatoa Andry Rajoelina no nanendry azy filoha faratapy ny teteza mita tamin'izany. Tsy nijanona ela teo amin'ny toerana Prime Ministre io anefa ny tenany satria ny volana Mars izy no voatendry. Ny volana Oktobra ny taona io ihany izy dia efa nosoloina. Nilatsaka ho filoham-pirenena indray izy ny taona 2012 saingy tsy lany. Nanomboka teo dia tsy hita firy intsony teo amin'ny tontolo politika Andriamatoa Roindefo. Ity fifidianana be ny tanàna ity anefa dia niverina teo amin'ny tontolo politika indray ny lehilahy ka maniry ny hitondra ity renivohitsy Gasikara ity. Manontany anefa ny malagasy maro hoe naninona izy no tsy Toliara no nilatsaka. Hain'olona tsara izy ihany sady tany fiaviany ihany koa. Maro koa anefa no miteny etsy andaniny fa tsy mba misy zavatra ataony mihitsy tany amin'ny faritra atsimo aniny ka tsy azo ny vaton'olona any mihitsy izy. Antananarivo koa anefa any malagasy rehetra ka zony tanteraka no milatsaka eto. Kanefa ve ny vahoaka eto Antananarivo ity izay renivohitsy Gasikara vonona ny fidy azy ho be ny tanàna no ny soa vitan'ny rainy teto Madagasikara ity. Sa kosa dia sanatria dia hoe ratsy tarehy mangatabady Andriamatoa Todjo Ravalomanana na i Monja Roindefo ka ny anarandray no entina mangataka vady. Antananarivo dia renivohim-panoerana foana hatramin'izay ka asa mitindray mitoraka ity. Ho hita io ny zanaky ny anjarezina Ravalomanana ve sa ny zanaky Naouda be Monja Jona sa kosa mbola ry volomboasary no hibata ny amboara eto Antananarivo renivohitra. Ao koa anefa ny endrika vaovao amin'ny tontolo politika toa an'Andriamatoa Fenisoa Gasikara sy ny maro be tsy voatanisa eto. Nouvelle génération politika malagasy. Ny 1 Desambra izao no alalantsika ny tsiambaratelon'ny safidin'ny vahoaka eto Antananarivo. Izay no azo ambara momba azy rola mirahalahy zanaky ny anjarezina politika eto Madagasikara ireo izay samy milatsaka ho be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Misaotra nanaraka indray ny vakavaka politika teto amin'ny Dagonisy televizion mandrapitafatafa indray to.
betsaka ny zavatra iarahantsika mahita eto Antananarivo io dobo-drano io tsy fisiny ataontsika hoe ny efitra fivoahana eny amin'ny ambany tanàna io lakan-drano tsentsina maimbolava eto Antananarivo io ny fiainan'ny vahoaka mikorosola fahana lava eto Antananarivo renivohitra io dia le olona lazainao fa hoe manana légitimité izay tsy fantatro hoe avy aiza le légitimité na ireo tsy diso firenena fa monja Rundefo kosa dia zanaka malagasy izy lehibe teto Antananarivo izy ary tsy mizaka afa-tsy azom-pirenena malagasy izy ary renivohitra iombonana Antananarivo. Valomanana tojo teraka teto arivo raha valomanana tojo lehibe teto arivo izy 5 taona izy ankehitriny manambady mananjanaka